Palmerabatsika rehetra indray aminaran'i Jesosy ty andro anio ity manona fiadanan'ny tompo amintsika na izay tonga eto antoerana na zay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa dia faly mahita antsika tsirairay avy. Salama daholo ve tsika? Eny ary ifampizara isika ny afatr'Andriamanitra indray amin'ity andro anio ity. Tsy haiko mazava tatoato dia ohatrany hoe verset mitovy foana no men'ny tompo ao anatin'ilay izy fa tsy dia tena misy zavatra hoe tena misitaka be na aloha hevitra mitovitovy zany na verset mitovitovy kanefa lalany hafa no andraisana azy. Androany isika tamin'ny heriny isika dia niresaka mikasika ny inona tamin'ny heriny ary zay natadidy aloha mbola niresaka fatelo mikasika ny zanakadaly tsika. Tena maky andeha andalatsotra masina anankiray koa izay tao amin'ny bokin'ny Galatiana dia iverenantsika vakiny zany androany Galatiana toko 4 ary ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 9 no andeha ovakitsika. Galatiana toko 4 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 9 toy izao vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Aroa izao raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa no ny andevo izy na dia tompon'ny zavatra rehetra azy, fa feheziny izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga ny fehitrandro voatendriny rainy. Dia tahaka izany koa tsika fony mbola zaza dia nandevoziny ny abdim-pianarana zao tontolo zao, fa rehefa tonga ny fotoanandro dia niran'Andriamanitra ny zanany nateraka ny vehivavy nateraka tao ambanin'ny lalàna anavotany izay ambanin'ny lalàna mba andraisantsika kosa ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo dia niran'Andriamanitra ho atao-potsika ny fanahin'ny zanany, ary io fanahin'ny zanany io no ahafahantsika miantso hoe Aba Ray eo. Dia ny fafito farany ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa no ny ataon'Andriamanitra. Amen. Ndao tsika jery andalatsotra masina hafa amin'ity andronio ity. Salamo 7:30 andininy 5:20. Salamo 7:30 andininy 5:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina na fohy na ny zanany mangataka hanina. Amen. Ireo teny ireo no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Mbola iresakitsika mikasika ny zanaka sy ny fiainan'ny zanaka izany. Tamin'ny farantsika dia efa nanazava mikasika an'ilay teny ako hoe raha mbola zaza mpandova dia tsy hafa no ny andevo izy na dia tompon'ny zavatra rehetra azy. Dia raha tsy diso ako efa mifampizarytsika hoe ny zanak'Israely eto an-daniny dia nofehezina teo ambany lalàna mandra-pahatonga ny fananganananaka. Ny zanak'Israely dia nobaikona, tsy maintsy ataonao zao, tsy maintsy ataonao zao, raha vao tsy manao zao ianao dia voakapoka sy voasazy. Nomena didy 10 ry zareo hitandremany tsara ny lalany, nomena ny didy ny lalàna 390 izy andrindra ny fiainam-piarahamonina nisy an'izy menaka avy tao ampilamina ny zavatra rehetrarehetra.
dia ny jentilisa kosa dia fony mbola zaza ny mpandova dia nofeza zay pitaiza azy izy tsy afanoho ny andevo izy a dia isika kosa ho isika dia nitezainy ny abidi-penarany zao tontolo zao amin'ny karazam-pahendrena maro isan-karazany zay ohatrany tsara kanefa tsy araka n'Andriamanitra ireny zavatra ireny a fa araka ny fahalalana, araka ny fahendrena sy sisa rehetrarehetra. Hany ka rehefa tena tonga ao anatin'ny filazantsara ny olona dia indraindray misy fifandonana ao anatin'ny tokantrano ao dia mamoaka verse ohatra na ray aman-dreny ohatra zany zao hoe ohatra tsotra nomeko anao rehefa resy lahatra ny amin'ny filazantsara ny olona anankiray dia tapa-kevitra izy no atao batisa ohatra dia mijoro amin'izay ray aman-dreny dia miteny tsy fomba atsika izany manino ny alahy miditra amin'izany makany sekta ohatran'izao zany zao a dia manomboka mampiasa amin'izay ihany koa izy niteny verset biblika rehefa avy eo manajany rainao sy ny reninao mba maro andro ianao sy ny sisa zany zao fahendrena be mihitsy zany fa mifanohatra amin'izay amin'ilay sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra dia lasa misy fifandonana ao anatin'ny tokantrano. Dia ozy ity fanambarana ity hoe rehefa mbola zaza isika dia izay ny abidi-penarany zao tontolo zao. Rehefa mbola zaza isika dia notezay ny lalàna. Fa rehefa lehibe kosa isika dia tsy tezainy pitaiza intsony fa efa mifanahany zanaka amin'izay no apetraka ao anatitsika. Amen. Dia ina moa ny zavatra izay tiako izarana aminao amin'ity androandroany ity apahatena ray monja ao anatin'izay novakentsika zay hoe raha mbola zaza mimpandova dia tsy afanoho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra azy. Androany te hizara aminao a zanak'Andriamanitra teny tsy dia mahazatra antsika loatra fa ilaina fantatritsika dia ilaina iainantsika. Amen. Inona ny teny dia tsy dia mahazatra antsika loatra kanefa ilaina fantatsika sy ilaina iainantsika tompony zavatra rehetra ny zanaka. Amen. Raha ny olo-kafa ny tenenana an'izany a dia satria ny fony sy ny fanahiny dia efa manana fotom-pampianarana zay miorina amin'ny tenany, miorina amin'ny filany, miorina amin'izay metimety rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra fitiavatena sy ny namany rehetrarehetra dia aviliny izany dia tsy araka ny tokony ho izy. Fa raha ianao zanak'Andriamanitra izay efa nandray ny filazantsara marina no izarako an'izany dia fantatro fa tsy ho aviliny fanahinao zany fa ho raisinao araka ny tokony ho izy. Dia tsy vadika, tsy hamadika an'izany ianao. I tenin'Andriamanitra io dia milaza zavatra ohatran'izao ny teny hoe izy io a dia toy ny sabatra roa lela. Fantatrao ny dikany sabatra roa lela? Ny dikany sabatra roa lela dia zao amin'ny ilany izy mamono a dia amin'ny ilany izy mamelona. Zany hoe ho an'ny olona izay manana ny fiainana ao anatiny rehefa mandray ny fanambaran'Andriamanitra izy dia vao maika izy velona. Fa ho an'ny olona izay manana ny fahafatesana ao anatiny rehefa tonga ny fanambaran'Andriamanitra dia mitondra fahafatesana ho azy iny. Tonga dia ohatra tsotra be nomeko anao rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao Jesosy ninona zavatra ambara ny vavany Jesosy tena ninona faly mpianatra tsy azon'ilay izy vao tamin'ny aladitsika ny resaka Jaonina toko fahenina mikasika mofinaina zay nidina avy any an-danitra mamely le sabatra roa lela ny anankiray mamely eo amin'ny mpianatra fa mitondra fahavelomana ho andry dia ozy izy petera lazy tompo dia ho aiza moa zahay ao nantoyany ianao no manana ny teny fiainana. Zany hoe tonga ny tenin'Andriamanitra fa tsy mampiala amin'ny Petera sy ny apôstôly teo anatrehan'i Jesosy ilay izy fa vao maika namelona azy hoe tsarondry zareo ity ilay teny fiainana, ity ilay manana ny teny fiainana dia velona ry zareo. Fa etsy andaniny kosa misy an'ireo mpianatra tsy izy 750 nisan'izy ireo dia rehefa naheno ny fampianarany dia tezitra ny jiosy aloha voalohany indrindra dia lasa fa ny mpianatra ihany koa izay misy 750 dia tafotohana mafy zany teny zany atao ahoana ny fiaino an'izany isika va hinana ny nofony isika va hitrokan-draha sao dia veriny le rangaty fa mpihinan'olona ary tsika dia lasa sary zareo mandeha namely le sabatra amin'ny ilany anankiray izy namelona fa amin'ny ilany anankiray izy namono maty
miala daholo ireo hafa rehetrarehetra ireo. Dia tahak'izay ihany koa raha miresaky tsika ny teny izay ambarany apôstôly Paoly eto hoe isika ny zanaka raha mbola zaza dia tsy hafa noho ny andevo na dia tompony zavatra rehetra azy izy, dia mino fa amelinanao ny fahalalanao fa tompony zavatra rehetra ianao. Amen. Amen. Ity teny ity dia nampifandraisitsika tamin'ilay salamo fa 7:30 hoe efa mba tanora ihany aho zesy Davida ary efa antitra ankehitriny fa mbola tsy hitako izay marina na fohy na zanaka mangataka hanina. Indray raha lasianabavy ao anatin'ny ferahantsika amin'Andriamanitra ao dia misy zavatra tsy fantatritsika sy tsy hainantsika. Inona ilay zavatra tsy fantatritsika sy tsy hainantsika? Le mahazanaka Andriamanitra tompony zavatra rehetra atsika. Dia mbola eto an-tany isika dia efa nisy fotoana mihitsy ny lazain'i Jesosy sy ny mpianany hoe angatao izay tianareo. Inona ho azonareo zany? Mbola eto ambonin'izao tontolo izao isika dia efa napetraka Andriamanitra ho zanaka. Ary amin'ny mahazanaka atsika, isika tsy zanaka fotsiny ihany dia manao ny sitrapon'ny rainy. Zay le ilany anankiray aloha ny mahazanaka Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny mahazanaka Andriamanitra fanahy sy ny tany, fahazavany zao tontolo zao sady Jesosy Kristy mandendeha ny fitondrantenako dia mendriky ny filazantsara ny Kristy, sady mitondra ny azo fijaliana, sady ohatran'izao tsara be zany. Amen. Fa mila ny anankiray ihany koa dia mila fantatritsika fa le fiainan'ny Kristy ihany koa ange izay tompony zavatra rehetra dia velona ao anatintsika ao e. Amen. Be dia be zanak'Andriamanitra miaina arerana ndraindray miaina hakiviana, ndraindray tena matsiaro mavesatra ny fiainana. Matsiaro isika vao tsy ela no nyresaka mikasika ny zanakadala tao anatin'ny 3 herinandro. Fa nisy karazany anankiroa lay zanaka tao anatin'ilay tranony rainy. Ny anankiray zokiny, ny anankiray zandriny. Fa lay zandriny izay adala, zay moa zany ny fiantso azy teo. Fa tena marina misy fahendreny ngarainy, tena takatra ambonimbony lavitra kokoa no lay zokiny. Fa lay zandriny izay adala tena fantatra fa ny fananany rainy dia azy ihany koa. Teniteny tamin'ny rainy izy ray efatra zay elizay ny toerako teto tsy nanompoako anao alohandray za mba handeha aloha mba hitady fifaliana, dia nomeny rainy azy atsasapanana. Fa lay zokiny kosa nyjanona tao anatin'ilay tranony rainy. Fa inona ny olana tao anatin'ilay izy? Tsy ny profite, tsy ny sitraka ny mahazanaka azy izy, fa ny aina tahaka ny mpanompo. Dia miandro foana ny zavatra rehetra, dia maniry fotsiny eo dia hinana n'ilay osy izy. Nalahelo izy nahita n'ilay sakafo hoe oray afrina ny janonako teto anatrehanao, tsy mba nanaovako izay, tsy mifanaraka amin'ny sitrapona. Zay ilay lazaintsika hoe ato amin'ny ilany ato déséquilibré le fiainana mahazanaka. Ato amin'ity salamo ity tena mampianatra mihitsy ny soratra masina hoe tsy misy zanaka tokony hangataka hanina. Isika zanak'Andriamanitra, marina fa misy fotoan'Andriamanitra mitondra antsika ao anatina zavatra fisedrana, ao anatina ady-sarotra, ao anatina problema. Fa androany ihany koa tokony ho fantatritsika ary tokony hiainantsika fa zanaka isika. Tokony histrahantsika izany zavatra any, dia tokony ho atsapan'izany, hasarobijantsika ao anatin'ny fotsika sy ny fanahintsika. Fa nomenantsika ny zavatra rehetra tenin'Andriamanitra milaza an'izany mba hifaliantsika. Fa tsy raisina ny filazantsara sy ny fanambarana hoe eto amin'izao tontolo izao ny hitanareo fahoriana dia eto zany tsika dia ory foana. Dia tsy misy fifaliana fa tsy fifaliana ao amin'ny fanahy, fa tsy zany ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia zanaka isika ary tompony zavatra rehetra isika. Zay ny ahako raha tsaronao ny efa fampizarako hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy, rehefa manompo ny tompo
dia hohanina zay tokony hohanina, sotroina zay tokony sotroina, ampiasaina ny vola zay tokony ampiasaina, fa azaka ihatra zany. Fa zanaka isika ary natao ahazo ny anjarantsika. Jesosy Kristy mandehandeha eto ambonin'ny tany tsy mba karazana olona kahihatra zany, tsitsio. Tandremo fa amin'ny talata indray vao misy. Fa ny mpianatra miaraka aminy eo, dia ny mpianatra ny mieritreritra hoe ahoana ny fomba handaminana an'izao. Sa zany tena nisy fotoana tena lasa saina mihitsy mandinika ny fomba fiainan'io Jesosy io, efa misy karazan-zavatra ataon'io rangahy io manahirana mihitsy hoe fa ahoana zany fomba fisainana zany. Ohatra tsotra amin'ilay izy hoe izy dia malaza fa mpaminany, fa le mpaminany mpangalatra ny nataony trésorier, hoe ahoana ary tsy alalanao hoe mpangalatra ny Jodasy, fa maninona no izy no ataonao trésorier mpitambola. Ohatrany hoe mpitambola amin'ny fiangonana dia efa hitapoky hitapireneny zao, fa rehefa manisa vola le mangamanga ny paosy foana ny mipirina, dia mbola velo eo ihany le olona, le diakona zany. Fa zany mihitsy ny Jesosy ampisehoany fa tsinotsinona daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tompony zavatra rehetra ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra tsy natao hiafy. Misy zavatra natao handeferantsika, Andriamanitra ny afangarontsika ny fiafiana sy ny fandeferana. Zay ny olona ao anatin'ilay tantara. Everitsika fa miafy dia midika fa mandefitra. Mandefitra ny nofoka dia frity foana ny laoka ny dika zay. Nefa tena marina mahidy be. Nefa tena marina mitsinjo vody andro merika. Nefa tena marina miahiahiny amin'ny ampitso sy ny amin'ny rafaka pitso. Indray tsana dia mangataka amin'Andriamanitra ary marary ohatra. Dia tsa fa mangataka dia sady menamena raha sitraponao ry tompo dia mba mangataka raha azo atao. Marary. Fa misy tenin'Andriamanitra, misy sotra masina milaza mazava fa ny zanaka itsika tsy natao isika. Ianao ray aman-dreny, raha ny zanaka ao angataka gote dia miodiody be manodidina anao eo. Niny okaloha sao manahirana eny moa mbola sahirana tsy mety aminao zany. Fa ahoana ary ty zazy ty ny miafahafa be, fa maninona ary sao dia marary ary izy ty, sao dia nanao zavatra fahafany an-tany ary io, dia zay mahatonga an'io matahotahotra ohatr'izany. Zanak'Andriamanitra tsy tokony atahotra ny rainy. Le tahotra resako eto le fatahorana ohatran'izay, fa tsy le hoe manao ratsy dia tsisy tahotra. Tsika rehefa manao ny tsy mety dia tokony atahotra tokoa. Fa ny akoatran'izay fotoan'izay, miaina ianao ny mazanaka anao. Masahitena miresaka amin'Andriamanitra mihitsy hoe tompo, za nataonao tompo ny zavatra rehetra. Za tsy amin'ny filandratsy ny antony anaovako an'izao, fa ilaiko le ohatran'izao tompo. Sotra anao amino fa omenao amaimaimpony zany. Tsika efa fampizaran' zany hoe ny zanak'Andriamanitra tsy tahaka ny mpanompo. Ny mpanompo manao zavatra dia vita le zavatra zay ataony dia manatona ny tompony amin'izay izy. Aiza ny karamako? Ny mpanompo manao zavatra dia vita iny dia manatena amin'izay izy rehefa avy eo. Toepo sy toe-tsaina mpanompo le milaza hoe anao voady dia raha afaka examen zanako ame rahetsy aho amin'ny fiangonana. Mpanompo miendrandra zavatra zany. Fa za zanak'Andriamanitra na tsy hanome ninina ary aho, omeny amaimaimpona miaraka amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Fa rehefa nomea amin'ny fahitsim-po tanteraka. Za zao hitanareo misy fotoana manao rakitra, misy fotoana tsy manao rakitra. Fa tsy mbola nahita mihitsy ianao hoe tamin'ny pastera tsy nanao an'ilay rakitra, ny herin'iny izy nandeha tongotra nandeha taty am-piangonana. Fa tsy velona le tôbila, tsisy lasantsy ny amba. Tsia zanaka isika. Ary ny zon'ny zanaka dia averiko eto aminao ilay tantara tamin'ny heriny fahasoavana ny zavatra rehetra. Zany ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny andron'Israely tsisy ninina azo antenaina raha tsy misy hetsika.
Ary zany mbola velabelary ny olona ankehitriny foana hoe eto aty atranoko ny aty amin'ny trano firaketana ny apafolo ny arena ho hitanao fa voaiko varavaralanitra fitahirizan-tsoandrotsako aminao fitahina manana ambiampy asoanao sy ny zanakao sy ny sisa. Zany ny atao hoe mpanompo. Ny mpanompo raha lasy anabavy dia tsy mahazo karama alohan'ny fotoana. Tsisy olona mihitsy nga hoe hiasa ohatra zany amin'ity février ty dia melo karama. Karama volana février zany. Fa ahoana fandehan'ny karama? Vita ny asa, tapitra ny volana, raisinao ny anjara karamanao. Vita lay izy. Miatrika volana vaovao indray. Zay ny atao hoe mpanompo. Fa ny zanaka mena maimaimpona dia miasa fotsiny izy aveo safidin'ilay izy. Zany raha tehizarantsika mba tsy hampatonga ny fiainantsika ara-nofo. Fiainana ara-nofo tsotro zany resantsika androany afesatra. Fa isika dia manompo an'Andriamanitra mikitsipo dia Andriamanitra manome atsika maimaimpona ny zavatra rehetra mba hifalitsika. Tsy fahotanany mifaly amin'izay anananao. Raha zany rehefa tsy tafapetraka loatra le fo mazanaka dia na mifaly ary dia asiana frein, tsy atao mifaly be loatra. So dia hoe aloha zava-panahy ihany ny faliana. Rehefa mihira dia le any anaty any te hifaly any amin'le zavatra. Fa aloha le rano Jesosy any iny andravo iny tonga dia asiako sorirangeza be dia asiako tehaka mafy be mihitsy satria zanak'Andriamanitra za olona ara-panahy. Fa isika omena ny zavatra rehetra mba hampifaly atsika. Isika avelan'Andriamanitra iaina libre, iaina malalaka. Dia tsy mila mangataka hanina, dia tsy mila mangataka an'izao fa mifaly amin'ny fitondran'ny rainy. Dia matoky ny fitondran'ny rainy. Za zao tsy mbola nangataka mihitsy ny ray maraina hoe tompo meo anay ny sakafo mofonay rehefa avy eo. Meo ny varinay rariva. Jesosy mangataka aminao ho an'ny asako. Taloha fony mbola zaza ny fatakarako. Ary zay mihitsy le fanambarana eto. Raha mbola zaza izy dia miaina tahaka ny andevo, miaina tahaka ny mpanompo. Fa ny olona rehefa miasa dia mivoaka ny trano izy indrindra ny olona miasa tena. Ohatra zany hoe mpitarika sarety, mpitarika posy, mpanao asa tena ohatra zany. Mivoaka ny trano izy tsy fantany mihitsy na azo izy na tsy azo. Tebiteby ny saina veziveziny any anaty hoe ahoana. Hitondra mody ve rariva. Fa ny zanany kosa miaina milamina tsara. Tonga dia matoky tsy maintsy mihinana rariva. Isika zanak'Andriamanitra fony mbola tsy nafantatra isika dia mety miaina tahaka amin'ny mpanompo. Azo vera-toandro, azo vera-riva, ho sitrana amin'ny aretiko fa hivava ny olako sao. Fa rehefa zanaka isika dia mety hoera ao anatin'ny fahatokisana ny rainao. Mety hoera ao anatin'izany. Mety hoera fa sitrapon'Andriamanitra moa zany tenin'Andriamanitra milaza hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho atsika na ny zavatra rehetra momba ny fiainany. Ina momba ny fiainany zany fa mahana olana. Omen'Andriamanitra ny sakafo, omen'Andriamanitra maimaimpona zany. Tsy mila anaovana hoetsika zany. Amin'ny faravolansika anao fivadikana fa tsy ahita mihitsy ianao eto anivon'ity fanompony ity. Ka hoe rehefa mivady hanina ianao dia mahazo an'izao. Maheno pub mipopoka be zay mandeha ny andalana eny. Za moa tia mihaino an'ireo radio évangélika ireo mba henoko ny karazany zavatra tantarain'ny zalahy. Avy ianao manatitra voaloham-bokatra. Volana février mantsy zao dia efa angonina aloha izay azonao tamin'ny janvier. Eto aty ilay azona tamin'ny janvier. Fa rehefa entinao ao atepoly izany dia ho hitanao ny fitahiana izay ho azonao mandritra ity taona ity. Ny zanaka omena maimaimpona veriko aminao fa natantara zanakadala na nondrana izy tany atokotany. Tsy nanao nainana iny izy no dia avy teo. Tsy miborosy trano, tsy mikopakafo, tsy nanasa vilia, tsy voasazina tsakaranta ary amin'ny 20 kilometatra sazin'le vita teo aloha fa tonga dia nomena azy ny hanina. Ilay zanaka anankiray kosa tatsy mbola variana ny andro osy
mbola nanatena n'ilay oso hoe ndray androany ty ho azoko hitanao sara zavatra ny eritreritrsika mihitsy fa tsika zanak'Andriamanitra dia ohatrany hoe ny eto ambonin'ny tany ohatrany hoe le ndray androany ho azoko foana ny nofinofiko le lanitra dia lazay ny olona fa maniditsidina foana na dia fahoriana ary ny aina ny eto ambonin'ny tany mbola andova fiainana mandrakizay tsika any tsy misy alahelo tsy misy dikan'izay eto malahelo za miteny io fa ho fampaherezako tena any tsy misy alahelo any tsy misy fahoriana any tsy misy an'izao le resaka eto ihany koa tsy zavatra exigena be tsy zavatra takina be atao tery vaimanta tsy amelako ianao Andriamanitra fa na dia mimpanomponao ara dia nilaza fa tompony zavatra rehetra ka tsy maintsy azoko zao tsy zany ihany koa le tantaran'le zanakadala zay niteneniko hoe za tsy hanao engagement fa dia zay taritin'ny tompo eto fa dia mbola verina ihany mesy zanakadala hatramin'izao tsy zany nataony fa nitoepon'ilay zanakadala tena nietry mihitsy teo anatrehany rainy fa le rainy no nanome maimaimpona azy ny zavatra rehetrarehetra le rainy no manolotra dia manome azy mba hifaliany ny olombelona ozy ako zatra lalàna efa misy zavatra mipetraka ao anaty hoe rehefa manao ny tsara dia mahazo tsara rehefa misy olona mitaninao ana natafavoakanao toy izao zao tsy ambaratelo manao an'izao amin'Andriamanitra fa tsy mety amin'ny olombelona zany hoe nanao ny ratsy ianao dia nefa vonoina ho anao ny ombina fa rehefa matory ianao raha alina mbola mieritreritra so dia mba misy mamparary kibole nombo teo ohatrany tsy matoko lolo so dia mba misy zavatra hafaafy ty peratra ty aloha aloha tsy atory androany alina fa hiambina tsara aloha fa so dia misy mamely tampoka fomaraina mety gaga be andratrena zary tsisy nanondraka rano mangatsika za zao nietrehitra hoe voatondraka rano mangatsika amin'so foaza amin'izay alahy tana miasa ny etsaha amin'izay fa tapitra ny lalao zay ny andrasan'olombelona fa zay fiainana mpanompo zay fa fiainana zanaka mena maimaimpona mba hifaliana zasenao marina fa tamina aladitsika ny resaka fahasambarana fa zasenao ihany koa tian'Andriamanitra hifaly isika tiany hifaly tsy ao ampon'Andriamanitra zany hoe na dia mitondra zavatra na dia miatrika zavatra sarotra ary tsika miatrika fisedransika miatrika an'izany sy fitondratena Andriamanitra mandamina ny tontolo mpiainantsika sy ny lalantsika mba tonga antsika ho vavolombelon'i Kristy sy ny zavatra rehetrarehetra dia tsy mitiky izany fa amiana zavatsoa atsika izy tsy zany mihitsy mitikany fa omeny atsika maimaimpona miaraka amin'i Jesosy koa ny zavatra rehetra ianao zany sady mahazo fifaliana ao anatin'ny fanahy mahazo fahasambarana ao anatin'ny fanahy novelan'Andriamanitra ihany koa hifaly ny amin'ny zavatra rehetra izay omeny anao satria ny zanaka dia tompony zavatra rehetra rehefa marary ianao aza misalasala miresaka amin'i Jesosy eo sao lazainao metra tanana marary izy teo sitrany ireny matoky ny teninao mino rehefa manaintaina lay aretina dia miresana izy tompo marary izy zany sitrano raisiko mifanasitranana aza alefa be saina hoe kanefa raha ohatra zao ny sitraponao kare izy malala zay sitrapony ihany fa ny anao aza alefa lavitra fa ianao zanaka dia natao hifaly ao amin'Andriamanitra dia misaora fotsiny misaotra Jesosy matoky anao tsy mila mangataka be tsy mila mandoalika eo ambony vaky tavoahangy tsy mila manao fanatim-panonerana tsy mila manao fifonana sy mitanisa ota tsy mila manainga gorody na mitady hoe lasaiza sao dia misy odigasy ataona na odigasy na komoriana na vazany ao menanao maimaimpona ny zavatra rehetra mahavariana nge raha lasenabava zavatra izay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fahasoavany ity fa fahotana ny nataonyity zanakadaly ity fa tsy kapoka mandrivorivo ny nahazo azy fa velomindray nomeny fitiavana izy zany ny zavatra goavana indrindra tsy haiko aloha firy amintsika ray aman-dreny sy ohatrohatrany ahoana ny zanaka ao ahatranontsika ao ny hoe possible ohatran'izany rehefa manondrana dia mena fitiavana zany dia tafaveriny tsy haiko aloha raha tena mety amintsika olombelona le izy fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ty tena mety ho an'le relation n'Andriamanitra sy ny zanany nomeny fitiavana meny fitiavana meny
memaimaim-pona ny famelan-keloko. Izay taloha tena nampianarina an'izany mihitsy hoe rehefa mibebaka tany saina daholo ny fahotana rehetrarehetra. Ahoana moa ny atadiavanao ny fahotanao rehetrarehetra. Fa tena sahiran-tsaina mihitsy ny eritreretra an'izany, afampahory tena mihitsy n'izany vavaka izany. Le fadana iny tsy maintsy mampahory tena. Tsy maintsy otra zao, tsy maintsy otra an'izao. Fivadikana taloha tena misy règlement mihitsy ny apetraky ny mpitondra fivavahana raha vao fadana izany. Ne sasany ary tena asiana hoe tsy asiana, tsy mahazo misotro rano. Gaga ny olona rehefa manatona miresaka avy eo, ohatry ny ao na fomba fivadikana pastera, izay tianareo atao ako. Mety ve raha hoe maraina sy atoandro tsy mihinana dia hariva mba mihinana kely hoay. Inona ny olana hoany, mety zany. Dia ahoana raha ohatran' izao indray, mety zany. Izay tenenina rehetra, mety daholo zany. Gaga ihany ny olona ahoana ary zany. Ohatran'ny goragora be raha ngany ianareo koa. Ny fifadikana fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa tsy azonao ny zavatra izay efa tenenin'Andriamanitra fa omenanao maimaim-pona efa tompo ny zavatra rehetra ianao. Ianao hoe mbola mitady sekret any azona an'izay efa anao. Ahoana koa ary zany. Ianao ny tompon'le vola dia mbola mitady ihany ianao hoe ahoana reny mba ampiasako an'ity volako ity. Tsy normal izany zavatra izany. Fa rehefa omenantsika maimaim-pona dia hiainantsika ny zavatra rehetra. Hiaino ny zavatra rehetra, mifalia amin'ny zavatra rehetra, aza miandro kapoka, aza miandro daka, aza miandro tsongo. Fa mifalia ao amin'ny rainao isan'andro amin'ny zavatra rehetra izay omeny anao. Meny fofinaina ianao mifaliany amin'izany, meny fahasalamana ianao mifaliany amin'izany. Mifaliany amin'ny zavatra rehetra rehetra mitranga. Mahazo vola ianao mifalia. Raha isao mpifaliany tsika nge faly fa afenina ho ale izy, ohatrany hoe faly amin'ny vola dia tsy ara-panahy zany ka. Vola ve dia afaly tena afenina fotsiny izy le sourire efa te amoaka mafy fa amboarina misaotra ny tompo. Manazo le zavatra nirina sy laitiny tsy samioraka mafy. So dia hoe ary reto olona reto ka faly amin'ny zavatra ihany koa. Indrindrindrindra tratra le hoe faly akanina. Iny tena sarotra be. Fa rehefa omenantsika zavatra rehetra dia ndao hifaly. Nomen'Andriamanitra maimaim-pona antsika zavatra rehetra ary tsika natao ho tompo ny zavatra rehetra. Tsy mangataka hanina, tsy mangataka rano fisotro. Meny maimaim-pona. Matsiaro ny tenin' Jesosy mihitsy Baiboly tsy azo atao fanohatra. Inona moa ny tenin' Jesosy? Meo anay anio ny anina sahaza ho anay. Nefa ato izy milaza Salamo 7:30 fa tsisy zanaka mangataka hanina zany. Ko ahoana ary ilay zanaka tena izy indray ny nangataka hanina, satria tsy hanina ara-nofo iny nangatahany Jesosy iny. Fatany fa sakafo zany tsy mahazo foana. Ozy izy ny zanak'olona tsy manana dia izay andriny lohany ary tsy solana aminy zany. Sa manana toriana foana. Tsy manana trano izy tsy olana aminy zany. Manana toriana ralina. Manana andehanana rapitso. Ary indray amin'ny sakafo. Meny hanina indray azo. Lamina be fiainana fifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Ny tontolo mpiainantsika eto amin'izao tontolo izao dia nataon'Andriamanitra ihany koa. Misy ny période de crise. Fa tsy hoe ohatr'izay foana. Misy ny vanim-potoana fanenjehana. Fa tsy hoe ohatr'izay foana. Fa misy ihany koa nefa ny vanim-potoana hifaliana. Ilaminana dia ararotina daholo reny rehetra reny. Amen. Dia ty ampahery antsika rehetrarehetra mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Mifalia. Hoany izay tokony hoany, sotroy izay tokony sotroina. Matoria fotoana tokony hatoriana. Foaza indray fotoana tokony foazana. Miaro tory indray fotoana tokony hiretatory. Misy fotoana ny zavatra rehetra dia ararotina arak'izay. Iferahana amin'ny tompo. Amen. Izay ny afatritsika androany mety tsy mahazatra anao zay fa enoy arak'izay aloha dia anontanian'ny tompo hoe ohatry ny ahoana zany ny fandehany ainako an'izay mino fa hitarika anao izy. Tatsika hitsangana hivavaka dia hiresaka amin'ny tompo androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany. Ny talata amin'ny 12 ora sasany. Ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety. Trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.